Tokolasy toboko vavy ampitiavana no anlorana miaraba amin'ity takariva ity ary anasanana ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tsy ampiandrana oely izay fa iroso avy hatramintsika ao anatin'ireo vaovao izay noangonina ho anao amin'ity takariva ity. Hanatanteraka tatitra isam-paritra ihany koa ireo parlemantera manohana ny fitondrana nambarany ary fa dia manana ny maro anisa izy ireo anivon'ny antenimierampirenena sy ny antenimierandoholona ny mpanohana ny fitondrana io ary dia nametraka ny antonta-taratasy fanoherana ny fitoriana fanonganana ny filoham-pirenena ihany koa ireto mpanohana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ireto. Nanatitra ny antonta-taratasy fanoherana ny fitoriana fanonganana ny filoham-pirenena izay nataon'ireo solombavam-bahoaka 17 ho an'ny fanovanana androany ny mpisolo vava ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo parlemanta mpanohana ny fitondrana. Tafapetraka hoy ny mpisolo vava ny taratasy fanoherana ny fitoriana fanonganana ny filoham-pirenena ary andrasana ny valiteny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana. Araky ny taratasy voarainay dia tokony apetraka androany alohany amin'ny efatra ny mémoire en défense izay fiarovatenan'ny filohan'ny république ery mampianina mikasika ny requête en déchéance nataon'ireto député ny 13 mai ka tafapetraka soma tsara moa izy zany androany dia miandry ny didy fitsarantsika satria ny HCC dia araka izany hoe au conseiller zany manana fahendrena dia indro tompoko mikoropo lasa fa voapetraka soma tsara ilay mémoire en défense tokony napetraka androany. Namafisin'ireo parlemantera fa manana ny maro anisa eo anivon'ny antenimierampirenena sy ny antenimierandoholona ny fitondrana. Senatera 20 ny ampy solombavam-bahoaka 70 no ao andamosiny ny filoham-pirenena ary nisy ranavy momba ny lalampanorenana androany. Manamafy ny tokony anarahana ny lalampanorenana fisara-pahefana ary fifandimbiasa-pahefana ara-demokratika ny parlemantera miaradia amin'ny fitondrana mampianina. Izay reto dia marihana fa ny député dia 7 ary ny sénateur dia 10 manohana tsy ampiambambana amin'ny herina rehetra ny fitondrana izahay ary sary-piaro amin'ny fitandrovana toy ny anak'Andriamaso ny lalampanorenana. Izay indrindra ny antondihana eto no ny fanajana lalampanorenana sy ny rafitra rehetra ao anatin'izany lalampanorenana izany. Ao anatin'izany ny HCC dia manotrona ireo mpisolo vava ny filoham-pirenena no izany izahay anatitra izany mémoire en défense izany. Eto zahay nitsaka ary mandala hatrany ny demokrasia ary zay ny fototra ny fitonina izay atao eto amin'ny tany sy ny firenena ary ampahafantarina iny vahoaka malagasy rehetra fa dia mbola anao taty zahay tsy hoela erany région rehetra ampahafantarina fa hoe ao andambosi ny vahoaka malagasy rehetra izany filoha endry sy manadra ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa fifidianany any no atao alternance de pouvoir démocratique no hampandroso any Madagasikara. Araka izany Hanatanteraka ihany koa tatitra isam-paritra ireo parlemantera manohana ny fitondrana.